Halleluja, miarabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao ary voalohany indrindra dia misaotra n'Andriamanitra lehibe satria elaela isika tsy miona eto amin'ny zoma fa zao dia famindrapon'Andriamanitra maro tokoa mahatonga antsika miaraka eto androany. Ary misaotra ihany koa amin'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny tombosoa izay omeny afaka mitarika antsika ao anatin'izao fotoam-bavaka izao. Ary mbola misaotra anareo rehetra izay manaraka ny live isakarivo dia tahian'Andriamanitra manokana ianareo. Eto isika tsy zarery no eto anio dia misy any Ravavin'Orsoa, misy any Rava Felicia, misy any Ranada Alvinio amin'ny lafina teknika.
dia eo koa fanan'Andriamanitra fanahy masina miaraka amintsika eto zava-dehibe satria revo amin'ny toerana anankiray ozy tenin'Andriamanitra revo rona telo miona amin'ny anaraka ozy izy dia ovony izy de ovony eto Andriamanitra androany mino fa anao fahagagana izy anao zava-dehibe izy ho anao zay efa tafiditra teo somary nisy olana kely amin'ny lafina teknika resaka réseau fa mangataka aminao aza miala fa mivereny ianao dia alefaso mizara ny live zarao ny lien de mba maro ny olona anaraka an'izao fotoam-bavaka izao dia Andriamanitra anana hafatra ho antsika tsirairay avy mba fiovana amin'ny fiainantsika tadidio lohan'ny tena amin'ity volana ity hoe volany fitsanganana rehefa avy eo isika itralalo momba zany fa andao aloha isika anaraka hira anankiray iderantsika an'Andriamanitra dia verinaitsika rehefa avy eo. Walay mipetraka eo ambony seza fianganana any amin'ny avo indrindra wanilay mipetraka ambony ny seza fiandrianana mitany no fitoeran-tongony milany trandrianane wanilay mipetraka ambony ny seza fiandrianana mitany no fitoeran-tongony milany trandrianana
Alleluia, dia raina mandrakarivin'Andriamanitra. Tena tsara dia tena tsara amintsika izy. Raha tena maka fotoana isika dia tena mandinika ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika dia angambany hoe tsy ho tapitra mihitsy ny ray andro mieritratra an'izany. Misy teny tenen'i David hoe isaina ny bienfait an'Andriamanitra, ny fahatsaran'Andriamanitra. Compte les bienfaits de Dieu hozy teny amin'ny vazaha. Dia raha vao maka fotoana ianao mandinga amin'ny fahatsarany tompo dia tena fahagagana ambony fahagagana. Na isika velony izao dia tena fahagagana lehibe zany. Dia zany ilaintsika misaotra an'Andriamanitra midery azy ary amin'izao fotoana izao alohany idirantsika lala amin'izao fotoam-bavaka izao dia omeko any Rava Felicia hitarika antsika ao anatin'izao vavaka voalohany indrindra izao tsika sy ianao tsy afaka manao ninina raha tsy eo mifanahy masina sady zany mila mifanahy masina foana isika, mila misaotra anazy isika ary mila ihany koa isika hifona amin'ny zavatra tsy mety nataontsika mba ny teny rehetra zay alefan'Andriamanitra eto androany dia tena hiasa amin'ny fiainantsika. Tsy misy takana, tsy misy zavatra ratsy mihitsy fa ny hoe fahasoavana ambony fahasoavana no raisintsika eto androany. Ndao aravavy mankasitraka indrindra tompoko misaotra an'Andriamanitra lehibe indray ny tenako raha mbola afaka manompo eto ary mankasitraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra hatrany ihany koa manome sehatra ahafahana manompo eto amin'izao fotoan'izao araka an'izany teny ahafahany lazain'ny mpanompony teo tamintsika zany tsara loatra ny andriamanitsika mendriky loatra raha isaorana izy amin'ny zavatra ataona amin'ny fiainantsika. Raha ny zavatra ataona Andriamanitra amin'ny fiainantsika rehavako dia tsy vavidintsika volana oviana na oviana fa ny tombotsoa ny fahasoavana afaka tolotra antsika ho an'Andriamanitra dia ny fisaorana. Tiako hoe asa takana ahoana ny ao am-ponao isaotra ny Andriamanitra amin'ny fahasoavana zay ataony amintsika mbola velonena amin'izao ora sy fotoana izao ary afaka amin'izany miresaka amin'izany tompony mpanjaka zany zay tsy misy toa azy nefa za sy ianao safidiny amin'ny tian'io ty isaotra an'izany Andriamanitra zany tiako anao mba hisokatra mihitsy ny vavanao tsy haino anay fotsiny fa raha mba sitraka ao ny zavatra mba nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao mba sokafy tiako hoe sinokatra amin'ny vavanao anao mba hidera zankalaza amin'ny voninahitra an'izany Andriamanitra zany asan-dato ary feonao amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay Andriamanitra mankasitraka sy midera ary manome voninahitra ny anaranao zay Andriamanitra no fahasoavana lehibe zay amenao anay dada amin'izao fotoana izao ahafahanay tompo midera sy mankalaza manome voninahitra ny anaranao amin'ny fotoana lehibe zay nomenao anay amin'izao fotoana izao dada dia renay ianao tompo satria fahasoavana ho anay afaka miresaka aminao misaotra fotoana lehibe zay omenao anay izao dada ary ankehitriny Jehovah reko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha nomenao anay zao fahasoavana zao ty andeha amin'ny herin'ny tenanay zay na koa fahaizanay tompo malalo fa mila mifanatrehanao eto zay mila mifanamasinao zay mila ny herinao zay tafiohery vaovao aminao zay tompo malalo ampangina ny nofonay rehetra faokanao ny asa eto amin'ity toerana ity ary dada manaiky falemenay rehetra eo anatrehanao zay ninina zavatra nataonay tompo ka tsy mifanaraka amin'ny sitraponao mangataka ny fanondram-ponao zay tompo malalo sasana amin'ilay raha sabidiny Jesosy Kristy zay tsiraray avy tompo ny olona rehetra manaraka an'izao vavaka zao samy manana ny falemenay zay tompo malalo vahoaka ny rano Jesosy Kristy anadio anay tanteraka eto amin'ny toerana diovina zay mafotsy angatsakatsika eo anatrehanao avoziny tanteraka amin'ny fanolorana tenanay anao raso zay tompo malalo mba iray tanteraka aminao fotoam-bavaka zao dada ary miantso ny afo ny fananao masina tompo malalo ninina zay rehetra mety ho tarika fa varimbarina anisy blokazy anisy sakana na réseau zany tompo na ninina na mitokatran'olo na ninina zay mibanana anatin'ny fon'olo amin'izao fotoana zao dada ka tsy andraisany fahasoavana eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nazahoako mandidy sy mandroaka ary mandrava ny hery ny fahavalo rehetra tompo malalo
mahalala mangataka zany le raha sarobidin Jesosy Kristy andrafitra ny tokantran'olona andrafitra ny olona tsirairay avy andrafitra ny teny rehetra zay ho afafinao ho anay tsirairay avy ka tsisy fahavalo angalatra tompo mahalala fa ho tonga fiainana amin'ny fiainanay tsirairay avy izao fahasoavana zay fa ho mando aminay tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanonako izany vavaka izany alleluia amen 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 alleluia avy atrantsika dia mitra ny fampaherezana voalohany zany hoe mizara roa ny fampaherezana androany dia fampaherezana voalohany zay ho zaraiko amin'izao fotoana izao alohan'izany tiako vakintsika ny lohateny amin'ity volana ity hoe volana fitsanganana dia hitantsika ao anatin'ny salamo 102:13 zany teny zany ozy tenin'Andriamanitra manao hoe ianao hitsangana ka amindra fo amziony fa efa andro famindram-po aminy izao eny tonga ny fotoana amen averitsika kely hoe ianao hitsangana ka amindra fo amziony fa efa andro amindranao fo aminy izao eny tonga ny fotoana amen tonga fotoana amindran'Andriamanitra fo isika sy ianao zany teny zany aloha dia tena raha vakina fotsiny io teny io dia efa fampaherezana lehibe ho antsika sy ianao ny tena marina ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy anampinany tenin'Andriamanitra dia tena mahery vaika mavitany ny zavatra tokony vitany amin'ny fiainantsika fa eto misy teny kely zay ampitondran'Andriamanitra ho ana fampaherezana kely ao anatin'io teny io zay hitantsika ao anatin'ny fitomanina 7 andiny fa 1:20 ka hatramin'ny 5:20 tenin'Andriamanitra aintsika loatra izany fandaona izany vakina fa tsara vakintsika foana tenin'Andriamanitra mba ho velony fanantenantsika andao ary ozy tenin'Andriamanitra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy izany hoe atreretiko ato am-poko ka dia anantena aho ny famindram-pony Jehova no tsy nahalany ritratsika fa tsy mitsatra ny fiantrany vaovao isamaraina izany lehibe ny fahamarinanao Jehova no anjarako hoy ny fanaiko ka dia anantena azy aho tsara Jehova amin'izay manantena azy dia amin'ny olona izay mitady azy amen tsara Jehova amin'izay manantena azy dia amin'ny olona izay mitady azy amin'izao fotoana izao matoa eto ianao manaraka ny Jolay izao dia tena azo lazainy fa mitady an Jehova ianao ary vao mitady an Jehova ianao dia tsara aminao izy ary izy andray no uvelomin'Andriamanitra ny fanantenana ao anatinao ary ny tena amin'ny voalohany rehefa ny tena vakintsika hoe Andriamanitra be famindrapo noho ny famindrapon'Andriamanitra ny tsy mahalany ritra atsika sy ianao ka eto aho te hiteny aminao tsy fantatry ny situation misy anao matetika isika miteny an'izany hoe tsy fantatry ny situation misy anao tsy fantatry ny zavatra iainanao matetika averina eto foana fa tena ianao dia ianao mihitsiny no tena mahalala ny atsipiriana zavatra iainanao amin'izao fotoana izao fa te hiteny aminao matoa Andriamanitra no miteny hoe mitsangana izy mamindra-po fa efa fotoana izao dia ianao tsy tokony manamelo tena intsony mety hoe mieritreritra ianao maro ny zavatra tsy mety nataoka no mahatonga amin'ny fiainako ohatr'izao fa miteny aminao hoe famindrapon'Andriamanitra mbola tsy mahalany ritra anao ka raha mbola velo eto anao androany misy ny fanantenana foana Andriamanitra tsika Andriamanitra be fitiavana zao ohatra hoe atao image kely raha olona anankiray manao zavatra tsy mety tsy hoe any an-danitra Andriamanitra miandra miaraka amin'ny tsorakazo na miandra miaraka amin'ny rotin dia hoe miandra anao manao zavatra tsy mety mihitsy zay iny izy nanao tsy mety dia kapohan'Andriamanitra izy be famindrapoany ary misy teny koa ao anatin'ny Petera any manao hoe
misy olona miteny foana hoe efa nandrefa ela be fa hatramin'izay hoe efa hoavy Jesosy fa eza Jesosy hatramin'izao dia ozy tenin'Andriamanitra manao hoe Andriamanitra manana patience amintsika izy fa tsy tiana dia iray aza very. Zany famindrapon'Andriamanitra zany zareo tsy afaka atakalontsika na inona. Famindrapon'Andriamanitra dia tena manandanja be amintsika zanak'Andriamanitra. Miaina mihitsy ntsika isanandro amin'ny famindrapon'Andriamanitra. Raha tsy misy ny famindrapony dia tsy etontsika. Vao manao zavatra ianao dia nieo ianao misy zavatra manjoanao fa Andriamanitra tsy ohatr'izao. Ny famindrapon'Andriamanitra tsy malany ritra atsika. Ka tsy haiko hoe inona zavatra lalovanao amin'izao fotoana izao. Mety miteny mihitsy ianao hoe efa leo amiko n'Andriamanitra satria be loatra ny faratsiny nataoko, be loatra ny zavatra tsy mety nataoko efa leo amiko izy. Fa miteny aminao androany mitsangana izy amindra fo aminao. Amen. Aza ketraka ianao, aza reraka ianao. Na mety hoe mandany fotoana mihitsy ianao amin'izao situation misy anao zao hoe tena hoe miasa be ny sainao hoe ahoana ny alako amin'izao. Fa matoa ianao manaraka zao fotoam-bavaka izao efa localisen'Andriamanitra ianao. Efa manana teny ho anao izy. Ary izy mihitsy no mikasika anao androany. Ikasika anao izy ao tsara honao mandrakizay zao fotoana izao. Tena lehibe loatra n'Andriamanitra ka ho azoko azavaiko aminao hoe ohatry ny ahoana ny fahalebiazana. Tena tsy takatry ny saintsika ny fahalebiazan'Andriamanitra. Lehibe loatra raha mieritreritra fotsiny tsika hoe nanao an'izao tontolo izao izy. Ao anatin'izao tontolo izao be da be ny planète misy. Ny univers efa ngeda efa firy ny masoandro. Dia tsika nefa raha vao jeren'Andriamanitra avy any ambony dia ohatry ny hoe vitsy. Nefa iza moa izay tsika fa nefa mbola karakarain'Andriamanitra nge. Mbola tiany ianao. Mbola tiany ianao ary mbola tsy tapitra any aminao. Velomin'Andriamanitra indray mifanantenanao androany. Na ny momba ny fiainanao ara-panahy mety miteny ianao lasa mangatsika. Ieny, raha vao tsapanao lasa mangatsika ianao zao fotoana iverenanao amin'ny tompo. Miteny ianao sanatria manana olana ompesana, manana olana arabola, manana olana amin'ny zanaka, manana olana amin'ny vady, manana olana ianao amin'ny fiarahamonina. Dia amin'izao fotoana Andriamanitra efa mitsangana mamindra fo aminao. Ho alamin'Andriamanitra ny zava-drehetra ary velomina indray fanantenanao. Raha mijery ny hoavinao ianao talohan'izao fotoana izao hoe tsy misy antenaiko amin'ny hoaviko, mahita maizina partout. Fa amin'izao fotoana izao Andriamanitra mitsangana dia miteny hoe miala daholo ny aizana fa tonga mazava amin'ny fiainanao. Dia noho izany fampaherezana izany tohanantsika mibavaka izany. Dia ho asaiko ny rahavavinoso hitarika an'izao vavaka izao, vavaka ho ataony tompo atsangana ny olona reraka sy ketraka ara-tsaina, ara-panahy, ara-batana ary mamindray ianao fo amin'izy ireo ary omeo fanantenana ho an'ny hoavy izy. Rahavavinoso hitarika an'izany vavaka izany. Raha ianao ao anatin'izao situation izao dia mino ianao fa Andriamanitra miasa amin'ny fomba mahagaga. Ndao aravavy. Makasitraka an'Andriamanitra fa mbola velonay indray androany afaka mifankahita amintsika mpanahy anatin'izao fotoam-bavaka ny alina izao. Dia makasitraka ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa na mesehatra amin'ny fanompona hitondranao anatin'izany vavaka izany ako fa oke anao tena hoe angetaeta mba tena hoe Andriamanitra mihitsy hikasika anao sy hamangy anao fotoanako sy fotoananao zao amin'izao. Ho atsangan'Andriamanitra ianao, omen'Andriamanitra hery ianao faminoa ianao satria eto izy manatrika antsika amin'izao fotoana izao. Hasandrato ny vavakao amin'izao fotoana izao hivavaka antsika. Raha eo amin'ny anara-maherinao misaotranao Jesosy satria mbola nomenao anay indray izao fotoana mamy sarobidy izao hivavahana eto anatrianao hiresahanay aminao.
eto anatrianao zay tata dia tena hoe tsapanay ary reny fananay indraindray reny vatanay indraindray fa tena mangatsika zay tena hoe malaina izay amin'ny fanomponanao tena hoe kely hery zay raha tena hoe resahana mihitsy ny amombanay rehetra Jehovahandriamanitra dia tena kely hery zay indraindray tena kivy zay ny amin'ny toejavatra misy indraindray zay tena hoe mangozoozo indraindray tena hoe mangorooro indraindray tena hoe tsy hitanay tsozy tena hoe asianay antenanay asianay mombanay ka eto amin'izao fotoana izao Jehovahandriamanitra ianao mahalala ny situation zay atreha zanakao tsiraray avy boka fenonao hery zay tsiraray avy Jehovahandriamanitra ny zanakao tsiraray avy zay manatrika izao fotoam-bavaka izao atsangano Jehovahandriamanitra atsangano izy ireo omeo hery magaga izy ireo hijoroany amin'ny situation zay misy amin'ny fiainany hijoroany amin'ny asa fanomponanao afandray Jehovahandriamanitra mivena amin'ilay fitiavana voalohany tena midongy zay Jehovahandriamanitra ny fananao amin'izao fotoana izao tena aprieto anatinay zay rehetra mitsilopolopo ny jiro ao anatiny aprieto vaovao indray Jehovahandriamanitra afanao indray fenoany afanana avy aminao indray zay Jehovahandriamanitra fenoany hery avy aminao zay tsiraray avy te hijoro ny sasany tompo te hijoro anakaiky anao bebe kokoa nefa noho ny hery ao anatiny dia tena kely tsy mahajoro intsony izy kivy izy indraindray fa atsangano indray izy ireny Jehovahandriamanitra ianao mahalala n'izany olo izany amin'izao fotoana izao ianao mahita n'izany olo izany amin'izao fotoana izao Jehovahandriamanitra jereo toe-pony zanakao zay manatona anao eto amin'izao fotoana izao jereo toe-pony zay manatrika anao eto amin'izao fotoana izao Jehovahandriamanitra valio izy amin'ny Tahiana zay ilainy eto amin'izao fotoana izao valio zanakao tsiraray avy Jehovahandriamanitra ianao mahalala zany ianao hitratsehatra amin'ny fiainana zanakao Jehovahandriamanitra satria aminao ilay misy ny hery be ianao ilay mamehery zay kely hery ozy izy ny tenao Jehovahandriamanitra tanterao amin'ny zanakao tsiraray avy zany vavaka zany tanterao zany tenao zany amin'izao fotoana izao satria ianao tsy olombelona akory fa andainga tompo fa marina amin'ny tenao ianao dia zay lazainao ihany dia tanterahanao ka fenoany herinao zanakao tsiraray avy eto androany tompo atsangano zay rehetra kely hery tompo omeo hery zay rehetra kely hery amin'izao fotoana izao ary omeo fanantenana zanakao amin'ny hoaviny tompo amin'ny zavatra rehetra zay misy ao amin'ny fiainany dia omeo fanantenana izy ireo azavelanao kivy izy ireo Jehovahandriamanitra amin'ny anara maherinao Jehovahandriamanitra nanaovako izany vavaka izany dia makasitraka anao sady amin'ny fiasanao tompo misaotra satria efa mitratsitra ianao fa mamehery ianao amin'izao fotoana izao efa manome fanantenana ny zanakao tsiraray avy ianao voninahitra ho anao rery any tompo alleluia amen alleluia amen amin'izao fotoana izao misy raha mifanaraka zao vavaka anatotsika zao dia andao mba avy atrantsika mbola mitombo hery ao anatin'izao ira izao dia miverinetsika tompo mbola manatenanao ny foko na dia tsy fantatro aza izay fomba hitondranao ahy mety tsy azoko ny antony fiainako anio kotsan-dranomaso ny tavako indraindray nefa tompo mbola manatenanao ny foko tompo ny foko mbola manatenanao ianao no tokan'ilay hoavy ny fiainako tompo ny foko dia mbola matoky ianao lay masoandro iray fazavany androko na tsy fantatro azy zay antony fiainako any sy ireo rano maso indraindray makotsa ny tavako na tsy
tsy fantatro azy zay antony fiainako any sy rano maso indraindray makotsa ny tavako na tsy hoazoko aza zay fomba hitondranao ahy de matoky ao tompo faianao tsy andao ahy na tsy fantatro azy zay antony fiainako any sy ireo rano maso indraindray makotsa ny tavako na tsy hoazoko aza zay fomba hitondranao ahy de matoky ao tompo faianao tsy andao ahy de matoky ao tompo faianao tsy andao ahy de matoky ao tompo faianao tsy andao ahy manantenanao tompo mino a fa ao anatin'izao hira lasa teo iny a de velo mifanantenanao amin'Andriamanitra. Adinio ny zavatra lasa adinio fa hozy tenin'Andriamanitra anao zava-baovao izy. Ary io tenin'Andriamanitra ho an'ity volana ity a tena hita mihitsy ny fitiavan'Andriamanitra ho antsika. De ny fampaherezana tapany faharoa dia ho tohizantsika ho hitantsika amin'ny Romanina toko fasivy. Romana toko fasivy andiny fa 1:20 ka hatramin'ny 3:20. Vakina toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny mpanevlany va tsy manampahefany amin'ny tany manga, ka ny vongany iray ihany no anaovany zavatra samihafa, na ny iray ho ajaina ary iray atao tsintsina. Sa ahoana kosa raha Andriamanitra na dia ata aneo ny fahatezerany sy ampafantatra ny heriny azy dia be faham-po ka nandefitra tamin'izay fanaka ny fahatezerana voavoatra ho simbana mba ampafantarina koa ny haren'ny voninahiny amin'izay fanaka ny famindrapo izay namboariny raha teo azo voninahitra. Amen. Tena Andriamanitra zareo Andriamanitra be fitiavana. Ny fahatezerana no avadika ny faham-po dia asiana famindrapo. Amen. 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 Teny aminao hoe indraindray ianao mihitsy tsy mamela ny tenanao. Mbola zavatra efa lasa, efa fantatrao efa nataonao, efa mifona tamin'Andriamanitra ianao nefa mbola iny ihany no averimberinao ao anatinao. De iny nefa ny ampiasain'ny Satana anamelika anao. De nefa rehefa misy mifamindrapon'Andriamanitra sy fahasoavana, lasa jamby ianao tsy mahita an'io. Fa ity volana ity natao hoe tena ho tsapanao hoe famindrapon'Andriamanitra ny ainanao. Mitsangana mihitsy n'Andriamanitra amin'ny heriny apafantatra anao fa be famindrapo aminao izy ary tiany ianao tsy ho ariny ianao. Isika ny noarin'Andriamanitra tahaka n'ilay tany manga. Hitanareo rehefa manao pôzy arô amin'ilay tany manga, manao vazy le pot manko tsy azo teneny teny gasy nefa teny frantsay tenena hoe pot vazy aloha tenena hoe vazy
dia indraindray rehefa tsy mety le forme dia eo ihany ravana dia atao amboarina tsara arakin'izay forme tian'ilay mpanamboatra anazy no atao. Dia tahaka izany koa isika ompelatanan'Andriamanitra. Eny misy fotoana hoe tsy mety ny zavatra nataontsika fa ain'Andriamanitra indray mamerina an'le izy tsara tarehy. Hosolona ny fahatezerana zany au lieu de hoe miatraika amintsika amin'ny fahatezeran'Andriamanitra noho ny zavatra tsy mety ataontsika ozy teny eto hoe amindra fo amintsika izy. Amen. Ny tiako hoe iza daholo ny olona manaraka amin'izao fotoana izao sy iza daholo no anaraka ny live amerina ijery an'izao fotoam-bavaka izao fa te-hiteny aminao hoe tsy manadino anao Andriamanitra. Ary tsy anadino anao mandrakizay tena tsy fonin'Andriamanitra tadidio inge le tantara anankiray hoe ozy tenin'Andriamanitra manao hoe raha misy ondra anankizato dia ray mivery dia ino nataon'Andriamanitra avela ilay 7:70 andeha ho tedavy ilay izato. Tena sarobidy isan'ny olona tsirairay avy ny isan'ny zanak'Andriamanitra sarobidy ho anatrehany tompo isika tsirairay avy. Rehefa Andriamanitra mijery tsy mijery hoe zao olona rehetrarehetra zao fa mahita antsika tsirairay avy izy. Ok izy ahitanao androany, ok izy ahitany toe-ponao androany hoe tena leo amin'izao fomba fisainako zao leo amin'izao fianako tena hoe manamely tena izao fa aleo miaina amin'ny famindrapon'Andriamanitra. Aleo za mihitsy amely anahy aloha dia amin'izay ho hitako ny famindrapon'Andriamanitra amin'ny fiainako. Raha eto ianao dia mitraka aza mitanondrika fa tsy izany toeranao. Tadidio napetraky n'Andriamanitra ito amin'ity tany ity isika sy ianao mba anjaka. Eto misy miteny hoe misy vazy omena voninahitra fa misy koa ho an'ny henatra. Fa ianao tsy natao ho an'ny henatra fa ianao natao amena voninahitra. Zany ka Andriamanitra safidy anao amezana voninahitra anao zany dia efa zavatra tena tsy haiko ianao vidinao volana inona tsy ho azonao zany fa Andriamanitra ihany mahay mame an'izany. Ary rehefa Andriamanitra nifidy anao ame anao an'izany voninahitra zany fidiny ianao hoe fanaka omeny voninahitra ianao dia inona mihoatra an'izany tediavinao. Ity volana ity atonoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohateny navoaka n'Andriamanitra ho an'ny fiangonana SCI sy ho an'ny olona izay manaraka ny live rehetra izay atao fiangonana SCI dia ianao koa anisa andray anjara amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zava-baovao ho ataon'Andriamanitra ary zava-baovao tsara. Zao ange mety miteny ianao efa ela nijaliko efa ela nandrasako an'izao fotoana izao fa te-hiteny aminao hoe fotoan'Andriamanitra fotoana tsara indrindra. Misy olona manao amin'ny heriny rehetra, manao amin'ny oziny teny anankiray hoe ataoko daholo izay azoko ataoko fa tsy maintsy ohatr'izao afaka mandeha amin'ny herintsika ange tsy ho possible mihitsiny. Fa rehefa Andriamanitra mihitsy manendry zao fotoana anaovako anazy ohatr'izao dia Andriamanitra miteny hoe eny. Tsy misy nizana izy afaka miteny hoe tsy. Rehefa Andriamanitra amin'izao fotoana izao manokatra varavarana amin'ny famindrapo amin'ny fiainanao tsy misy nizana izy afaka manidy an'izany. Ary ozy tenin'Andriamanitra hoe hitsangana Andriamanitra. Rehefa Andriamanitra mitsangana dia tsy mipetraka ianao satria raha ianao io miara-mitsangana miaraka aminy ianao. Mitsangana mihitsy ianao amin'ity volana ity. Makadingana tsara ianao amin'ny fiainanao ary ny zavatra lasa efa lasa ahita zavatra tsara ianao. Rehefa mitsangana ohatra hoe za zao mipetraka dia misy zavatra lavitra be tsy hitako fa rehefa hoe mitsangana dia zavatra amina dia lavitra za ho tazako mihoatra noho za mipetraka. Dia ataova nge zany image zany amin'izao fotoana izao mety hoe noho ny olana nisy anao dia mipetraka ianao ny tanondrika fa amin'izao fotoana izao mitsangana Andriamanitra dia mitsangana miaraka aminy ianao ahita tsara amin'izay ianao. Tahaka ozin'Andriamanitra mantsany Jeremia fa inona moa hitanao navita namaly tsara Jeremia fa ianao koa rehefa mitsangana amin'Andriamanitra antany anao izy inona no hitanao izay hitanao ihany nomen'Andriamanitra anao.
azonao zany araka ny finoanao, tongava aminao zany araka ny finoanao. Ka mampahery anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy efa lasa ny zavatra taloha. Aza miverina amin'izany tsony ianao, mijery vao alohanao mitsanga ianao miaraka amin'Andriamanitra, fa mindrapon'Andriamanitra efa anokatra varavarana maro amin'ny fiainanao. Zay varavarana nandrasanao isokatra izany hatramin'izay amin'izao fotoan'izao no famindrapon'Andriamanitra misokatra daholo varavarana amin'ny fiainanao. Na ny varavarana arabola izany, na ny hoe manana olana amin'ny tokantranonao, amin'ny zanakao, amin'ny asa, amin'ny fianarana, na manana olana amin'ny tribunal ianao, na amin'ny fahasalamanao, misokatra ny varavarana famindrapony. Dia tena hijovavin'olombelona ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Osy teny anankiray hoe ijery ianao fa tsy iainanao le izy, ijery ianao fa tsy hinana, fa tsy zany koa nefa ny anjaranao sady ahita ianao hinana. Tena hoe ny fahatsaran'Andriamanitra tena higogan'izany fahatsaran'izany ianao. Mino fa mampahery anao Andriamanitra androany vehivavy sy lela mahery, vehivavy sy lela feno fanantenana, revo Andriamanitra miteny dia ho tanterahany koa zany. Tahaka ny teneny ravavintsika teo hoe Andriamanitra tsy olombelona ka andainga, zay teny zay lazay mitsangana izy mamindra fo, dia zany koa no iseho amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia ao aorianan'izao fampaherezana nataoko aminao zao i ravavy Felicia indray i Vavaka. Tonkase amin'ilay fampaherezana dia Vavaka ho ataon'ny ravavy Felicia hoe ray ny zavatra rava rehetra amin'ny fiainan'ny olona zay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao, oka ianao no hamindra fo ka anamboatra ny fiainan'ny zareo amin'ny tsara mba ho voninahitry ny anaranao ireriana. Amen. Vonina ve ianao zay rava rehetra dia ain'Andriamanitra anangana an'izany indray amin'ny fiainanao. Ain'Andriamanitra manao an'ilay izy hoe mitsangana. Revo Andriamanitra miteny eny dia sady eny no amen. Zany promesse fikasan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika, eny sy amen. Amen. Andao aritsika ivavaka, ravavy Felicia ivavaka ho atsika. Mankasitraka indrindra tompoko araka an'izany teny nampaherezan'Andriamanitra antsika teo tamin'ny alalan'ny mpanompony teo raha Andriamanitra nitsangana amin'ny fiainanao dia tsy misy nizaniza fakanakana izany. Ary izy fa miteny eto hitsangana izy amindra fo amintsika. Ka eto ivavaka fa tiako anao hoe mbo anana finoana anao hoe fa anangana ny fiainanao tokoa Andriamanitra. Ninona zay mety rava tany amin'ny fiainanao tany, za tsy malala fa io Andriamanitra araka ny teny mpanompony teo tsy mijery vondron'olona izy fa mijery anao. Ny anao mahalala, izy koa nahita ninona rava tao. Andriamanitra anangana an'izany. Asandrakaroa teo anao amin'izao fotoan'izao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eo misaotra anao azy Andriamanitra, mankasitraka sy midera ary mankalaza mbola manome voninahitra anaranao hatrany satria fantatreto fa mbola eto anao amin'izao fotoan'izao. Ary araka ny teny ampitheneninao mpanomponao dada, ianao tsy mizaha vondron'olona fa ianao mijery olona tsirairay avy isam-batan'olona. Vavaka Jehovah reko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, na iza manaraka an'izao vavaka izao, ary na eza misy anazy amin'izao fotoan'izao, ary na milafininona na milafininona amin'ny fiainan'ny tompo rava amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny angatavo dada, atsangany tompo malalo, asehony herinao, asehony fahaizanao, asehony voninahitro dada, na tokantrano zany Andriamanitra, na asy zany, na rabolana zany, na zanaka ninina dada, mety tsy ho fantako ny ampisiny tsirairay avy, ny lafienany, ny zavatra rehetrarehetra ienany, fa ninina rava Jehovah Andriamanitra amin'izao fotoan'izao. Ianao efa niteny dada fa mindra fo aminay anao amin'ity volana ity, atsangany Jehovah Andriamanitra na lafarava tamidina, na faheritaona, na ray volana, na volana, na ray andro dada, fa amin'izao ora misy fotoana zao tompo mitsangana anao anangana an'izany ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo masina sy velona va Nazareta, ny anonako fa mitsangana ny asanao, mitsangana ny tokantranonao, mitsangana ny arabolanao, mitsangana zay rava rehetra tampiananao amin'ny anaran'ny sarobidyny Jesosy Kristy nanaovako an'izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Alleluia. Alleluia. Tsara n'Andriamanitra antsika.
tena tsara mino fa nandray ny anjaranao ianao androany. Eto alohan'ny omeko fitenena ny rahavavy Norsoa hitarika antsika ao anatin'ny vavaka ho an'ny alina izy a, dia misy zavatra patsahivy ny tompo anao amin'izao fotoana izao, apetraky ny tompo ato anatiko. Tsy fantatro an'iza le izy, fa zao ozy tompo hoe raha vao hoe atsangan'Andriamanitra ianao, mitsangana miaraka aminy ianao mijoro, dia oky ianao manala ny zavatra mety manimba ny fahatsarana zay ho alefan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Ianao zay manaraka izao, raha ho anao zany hafatra zany, mino fa ianao malala inona ny zavatra tokony halaverinao amin'ny fiainanao. Mety hoe namana zany, ialao raha olona hieritreretinao namana nefa mame conseil ratsy anao, tsy mitarika anao any amin'Andriamanitra fa mitarika anao any amin'ny zavatra ratsy, dia ialao. Raha misy zavatra koa omenao lanja, omenao priorité noho ny amin'Andriamanitra, dia tsy tian'Andriamanitra izany, lasa fanomponin-tsamby zany ao anatrehan'ny tompo. Dia Andriamanitra vonina me famindrapo anao, Andriamanitra vonina amindrafo anao, fa oka isika sianao kosa no andingy. Inona ny zavatra tokony ialantsika, inona ny zavatra tokony esorintsika amin'ny fiainantsika, dia amin'izany tena hoe feno tanteraka ny kapokatsika dia mideborda mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsarovy Andriamanitra rehefa mametsy mamekely izy. Ny arenin'Andriamanitra ny an-danitra nge tena tsy takatry ny saintsika, fa oka ny tsy isika sianao no anakana an'izany, fa oka isika sianao mamesehatra anazy, teneny hoe tompo ariko reny zavatra tsy mahafaly anao reny, fa oka ianao mihitsy no miasa tanteraka amin'ny fiainako, omeko sehatra tanteraka amin'ny fiainako ianao, ataovy ny asanao tianao atao. Mino fa raha ho anao zany hafatra izany, matona ampitenen'ny tompo dia ho ataonao zany, fa tsy ho raraka amin'ny tany. Ary vao ataonao ihany koa zany ho hitanao igogo ny fahatsaran'Andriamanitra ianao amin'ny fiainanao. Ao amin'izao fotoana izao isika hisaotra an'Andriamanitra amin'ny fotoana zay niarantsika eto afaka ho an'ny alina rahavavy Norsoa, ho an'ny olona zay andeha atory sy ho an'ny olona zay mbola andeha hiasa ihany koa. Dahoary. Makasitraka trano tompoko mbola mame fivelomana. Araka izany teny entin'ny mpanompon'Andriamanitra zany dia hisaotra antsika satria tena tsara ny Andriamanitsika. Niasa tamin'ny fiainako sy ny fiainanao izy nampahery anahy sy nampahery anao izy na meteny izy teto androany zay nozarain'ny mpanompony teto, nampiteny amin'ny vavan'ny mpanompony izy ka mino fa tena nandray anao tao anatin'izany dia mendrika hisaorana izy dia rainy izy. Ary ihany koa tsika hivavaka ny amin'ny alina satria misy olona mbola miasa, misy olona amin'izao fotoana izao tena hoe mila zany hoe vavaka zany mihitsiny mbo entiny atory amin'ny alina satria indraindray mety tsy mahita atory ndraindray manofo ratsy dia tena hoe angatantsika mihitsy ny Andriamanitra tena hiasa mahery vaika ao amintsika tsiraray avy amin'ity ality no any miasa na zay atory mba izy mihitsy hitratsihatra ny rahan'i Jesosy hiaro antsika handrakotra antsika ny aminatin'izany aly izany. Ary ihany koa mba tsisy hanofo ratsy fa tena hoe nofy avy amin'Andriamanitra mihitsy no azony tsiraray avy. Dia andao asandraritsika mivavakintsika amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'ny anara-maherinao Jesosy misaotra sy midera sy manome voninahitra ny anaranao zay Jehovah Andriamanitra. Misaotra satria tena tsara tamin'ny fiainanay ianao teto androany. Misaotra tamin'ny fanatrehanao amin'ity fitoam-bavaka an'io alina ity. Makasitraka anao zay tompony amin'ny teny zay noentina teto androany. Misaotra ny amin'ny sujet de prière zay nomenao any mpanomponao noentinay teto androany. Tompo misaotra ny amin'ny hery zay nomenao any zanakao tsiraray avy. Misaotra ny amin'ny tombo-kase zay efa hiarovanao any zanakao tsiraray avy tamin'ny natiny reny vavaka ireny. Isaoranay anao Jehovah Andriamanitra satria tena tsapanay fa tsy nandeha irery zay teto atsirery zay teto fa tena niaraka taminay ianao teto androany. Misaotra tompo satria tena nampahery anay ianao, nanangana anay indray ianao atonga anay olom-baovao indray ianao. Misaotra ny amin'ny famindrapo lehibe zay efa ataonao aminay atao zona. Misaotra ny amin'ny famindrapo zay efa ataonao aminay tsiraray avy Jehovah Andriamanitra. Misaotra ny fanatrehanao magaga fa tena tsara ianao tamin'ny fiainanay teto androany. Fa mbola tianay tompo ho tohiza
ianao hatrany za fahatsara zany mbola tianay hatrany za mbola anatrika anay indray ianao amin'ity ala ity tompo maro aminay mbola misy miasa amin'izao fotoana zao any amin'ny toerana zay manaraka zao fotoam-bavaka zao misy mbola atoandro tompo ao anatin'ny tena hoe fiasana tanteraka misy ihany koa mbola hiasana tompo ianao ka hitratsitra amin'ny fiainatsirairay aby anome heriny zay rehetra mbola miasa ianao amin'izao fotoana zao oka tompo tena patanjaka an'izy ireo ianao ary hiaro an'izy ireo ihany koa ianao tompo amin'ny asa zay atao na misy mitondra tomobila amin'izao fotoana zao na misy mitondra masina dia ianao tonga fiarovana magaga raha koa fa amin'ny raha sarobidinao tompo zanakao tsirairay aby amin'izao fotoana zao mba tsisy maso fahavalo ahitan'izy ireny natana fahavalo akasika anazy mba tsisy loza hitranga amin'izy ireny tsisy loza akasika an'izy ireny mba tena fiarovana magaga avy aminao tompo mitany zanakao tsirairay aby ny tompo amin'izao fotoana zao ihany koa dia mivavaka ho an'ireo olona zay atory amin'izao fotoana zao mba ianao hitratsitra amin'ny fiainatsirairay aby tompo amangy ny tsirairay aby amin'izao fotoana zao mety misy olona tena tsy mahita tory Jevandramanitro dia ianao mety toromaso mamy amin'izy ireo amin'izao fotoana zao ao aoriana zao vavaka zao tompo dia tena ho mamy toromaso miandry izy tahaka ny zaza Jevandramanitro tsy isy faneligelenana ny aminazy amin'ny anatin'ny toromaso eny tompo ho an'ny olona zay manofy ratsy ihany kokoa Jevandramanitro dia oka ny herinao magaga hirotsaka tsehatra amin'izao fotoana zao hitratsehatra amin'ny olona tsirairay aby zay manana zany nofy ratsy zany anongotra zay rehetra tsy nanome voninahitra ny anaranao amodika zay rehetra tsy manome voninahitra ny anaranao anatin'ny toromaso ny zanakao amin'izao fotoana zao dada mivavaka amin'izao fotoana zao mba tena andry tanteraka ny zanakao tsisy anofy ratsy intsony tsisy anaitaitra intsony Jevandramanitro anatin'ny toromaso amin'ity ala ity fanovy avy aminao reriany no tanteraka amin'ny zanakao ary ahita fahitana ny zanakao tompo hijoro vavolombelona izy ao aorianan'izao vavaka zao mba ho voninahitra ny anaranao reriany tompo raha kopy amin'ny raha sarobidinao zanakao tsirairay aby oka ny rahanao tena nao toboka sy amin'ny tolambaravarany tsirairay aby Jevandramanitro tahaka ny zanaky Israely zay tany any tany Egypta tompo dia marika ny zanakao ny marika ny zanakao dia ny raha ny zanak'ondry zay teo amin'ny tolambaravarana dia tsy azo fahavalo raha nandalo ny anjery ny fahafatesana dia nandalo fotsiny zany tsy nakasika ny zanakao tao amin'ny tany Egypta tsy nakasika ny zanaky Israely dia ataovy tahaka izany ny zanakao tsirairay aby amin'izao fotoana zao zay manaraka an'izao fotoam-bavaka zao tompo na inona zavatra mety loza hitady hitrany dia andalo fotsiny tolambaravarana ny fahavalo andalo fotsiny tsy akasika ny zanakao zany tsy akasika na izy fa ny rahanao ny lamba tafiny tsirairay aby ny rahanao mandrakotra ny tsirairay aby amin'izao fotoana zao ary ny afofany masonao tompo anao cercle manodidina amin'ny toerana zay misy ny zanakao tsirairay aby na ny amin'ny tokantrano naiza toerana misy an'izy ireo na ny eto Maurice na ny Madagasikara tompo raha kofa ny raha sarobidinao didiny afofany masonao mba tsisy maso fahavalo hita na tana ny fahavalo akasika fa tena ny tananao reriany miasa amin'ny fiainan'ny tsirairay aby masonao reriany ny ahita ny tsirairay aby amin'izao fotoana zao mba voninahitra ny anaranao dia misaotra ny amin'ny fanatrehanao amin'ity ala ity tompo misaotra amin'ny fiarovanao dada makasitraka anao zay Jevandramanitro aleluia amen amen tsara n'Andriamanitra antsika mino fa nanaraka an'izao fotoana izao ianao misy heriny azonao misy teny azonao misy zavatra nakasika anao anatin'ny fampaherezana ao anatin'ny vavaka mino fa any amin'ny tolotolo ny ara-panahy misy zavatra mihitsy mitranga amin'izao fotoana izao ary manantena koa izy fa hijoro vavolombelona ianao hiteny fa lehibe n'Andriamanitra ary tena mahay manao zava-drehetra izy ary manasa anao amin'ny latsinainy indray parapatonga lakamisy fotoam-bavaka amin'ny fito sasany live ary zoma efa mahazatra efa fantatrintsika amin'ny valo ary ny sakalady amin'izao fotoana izao tsy asiana live toko mety misy nantany hoe fananinana tamin'ny herina tsy nasiana fa manomboka izao tsika tsy manisy live amin'ny lady satria mba atongavan'ny olona mivavaka efa misokatra fiangonana tsy voafetra tsony ny isan'ny olona afaka zay te tonga afaka tonga zay ny fiovana ty Maurice dia za mahatonga antsika tsy manisy live amin'ny lady fa manasanao mba hitonga hiara hivavaka isika dia amin'izay samy Tahiana isika amin'ny anaran'i Jesosy hientiko fahasoavana sy famindram-po anaraka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia hitoetra amin'ny trano Jehova andro lava isika amen. Tahiana tombo daholo isika dia amin'ny zoma heriny.